taoriny ny fanovana ny gouvernement tamin'ny mahafaly omaly dia androany dia efa nitotosaina ny famindrampahefana teo amin'ny ministry ny serasera teo aloha Vonson Andrianjato sy ny ministra vaovao ary Laurent Rahajasson. Paikady vaovao anatsarana ny tontolon'ny fanaovan-gazety eto Madagasikara no fanamby apetraky ny ministra vaovao. Marc Antoine. Fanatsarana ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ary indrindra iosona amin'ny fahamatoran'izany asa fanaovan-gazety izany eto Madagasikara. Io no fanamby apetraky ny ministra ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana vaovao Andriamatoa ary Laurent Rahajasson. Raha vatany voanandra ny toerana izy androany tolakandro teny Nansana. Io tolakandro io tokoa no totosan'ny fifamindrampahefana teo aminy sy ny ministra teo aloha Vonson Andrianjato. Ny fiara-midinika amin'ny fametrahana izay fanamby izay no paikady entin'ny ministra vaovao amin'izao andraikitra napetraka amin'izao ary no amafisany fa tsy mitovy ny iraka ataony amin'izao sy ny iraka nataony nandritra ny tetezamita. Tendanina voalohany io zany mamarana amin'ny zay fomba takin'ny lalana azy mamarana hatramin'ny farany le code de la communication. Hitatsika io ny fomba anaovana an'izay. Efa fantatra moa zany misy ny manohitra ny andinintsasasasany amin'izy io. Ny filoham-pirenena sy ny ministra teo aloha efa nilaza fa hoe voasina le hoe plateforme du dialogue. Dia veriko fa anjarako ny manoia manangana amin'ny plateforme du dialogue iraisan'ny rotota iraisan'ny rehetrarehetra rehefa ampidinihana amin'ny zavatra rehetra tsy itovizana. Dia maika faharoa koa mila somary mivavah kely zay le fanaovana le asa tsy indraindray ho an'ny sasany. Dia za tonga eto zany tsy mitovy tamin'ny fotoanandro ny tetezamita mantsy izy ty fa ty dia tena republika ara-dalàna mihitsy. Zany samy hafa amin'ny fomba fitanana tamin'ny tetezamita sy ny fomba fitantanana tamin'ny tetezamita araka ny firesaka ny olona dia tetezamita zao dia tsy manao zay tsy haipatany dia voatery maninjanenjana zany ianao. Fa am'ty zany ny ministra dia ray aman-dreny. Izy zany nataontsika hoe mipetraky ambony eo ambony rehetrarehetra eo dia mitazana ny rehetrarehetra eo dia manoro lalana mitarika manitso azy sanatria mivilana. Raha ohatra moa zany ka hoe tena misy mini mihitsy ny tena mivaronakady dia mijery an'izay hoe inona ny tokony raisina aminy. Eo amin'ny sehatry ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana kosa dia nanambara ny ministra fa eo amin'ireo lehibena andrim-panjakana misy eto amin'ny firenena ny tenany ny herinandro ho avy io ahafana mametraka ireo laminasa ampirindra ny fiara-miasa.